Zay ary aloha ny baolina kitra raha ho an'ny eto an-toerana mbola iverenantsika ihany zay raha ho an'ireo vaovao avy any ivelany fa anisany nalaza ihany koa androany tamin'ity tolakandro ity teny amin'ny kanja Makiandota-Penaka teny ny lalao famarana ny fiadinan'ny tompon-daka-pirenena eo amin'ny taranja baolina lavalava ny Gold Top 8 moa no anarana nampitondraina ny fifananana tamin'ity taona ity ny ekipan'ny TFM Anakasinary no nivoaka nandresy ary vosotra tompon-dakan'i Madagasikara taona 2010 sy roa arivo izany ka resiny tamin'ity lalao famarana n'androany ny ekipan'ny UAS Cheminot fandresena tamin'ny isa 5:20 no 7:20. Tamin'isa 5:20 no 7:20 no nandavony ekipan'ny TFM Ankasina ireto miakanjo mainty ireto ny ekipan'ny UAS Cheminot ka navosotra azy ho tompon'akany Madagasikara indray io tolakandro io tetsy amin'ny kianjan'ny Maki tetsy Andota-Penaka. Normany boakely manoatra araka izany ny lela vola mitetina 5 hetsy iray tapitrisa ariary tamin'ity fifananana ity izay natolotry ny mpanoana izany fifananana izany. Teo apela sasatra dia efa nitarika tamin'isa 5 noenina ny ekipan'ny TFM tamin'ny alalan'ny coup de pied de pénalité telo izay tafiditry imika. Tombony ho an'ny mpilalao Ankasina ihany koa ny fananana tanjaka ny ohatrany tamin'ny mpifanarana tamin'ity androany ity. Dia lojika raha izy ireo no nibata izay fandresena izay tamin'ity fifananam-pirenena Gold Top 8 taona 2010 sy roa arivo ity. Nibata ny larana fahatelo kosa tamin'izany fifananana izany ekipan'ny 3FB rehefa nanelika ny ekipan'ny Tamanozy be tamin'isa 20 no 9:30 izy ireo tamin'ny androany ihany. I Julio mpilalao avao amin'ny UAS Cheminot kosa nibata ny anaran'ny mpilalao mendrika indrindra ka notolorana ny vola mipetina 1 hetsy ariary. Torak'izay ihany koa imika avy eo amin'ny TFM izay voahosotra ho mpampity baolina betsaka indrindra ary notolorana kosa ny lela vola mipetina 4 hetsy ariary.